zay ny amin'iny vaovao iny fa nitondra fanazavana makasika ny raharaha marany arisy ao Akazoambo ao ny ministra ny fitsarana Ramatoa Ramanantena-Soa Noeline nambarany ary fa ny fitadiavana marina ao anatin'ny asandahalo sy ny alatrombo misy amin'izao fotoana izao no anton'ny fisavana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Ny tany Akazoabo zany ny rahantsika nahita ina le misy asandahalo dia zao zany amin'izao fotoana izao mifanjakana malagasy ny eo amin'ny tafika zany gendarmerie manao an'ilay opération fahalemana mampandry ny tany satria tena mijaly ny vahoaka ny Atsimoany amin'ny alatrombo io tsy vitany hoe alatrombo fotsiny fa mamono olona mihitsy ireo dahalo ireo dia izay zavatra izay no anaovany ao anatin'ny asa ny fanaovan'ny fahalemana io no mijery misava ny omby ny ina moa zany ny zandary sy ny miaramila miaraka dia eo ahafana mahita hoe ty omby manana taratasy ara-dalàna zay tsy manana taratasy ara-dalàna dia hoentiny zareo atao fourrière dia anjaran'ilay olona manana omby very no miseho tondra miboky teneny zareo tongava nareo reto mibokinareo ahitana hoe misy anareo ve reto sa misy tsy anareo fa rehefa mazava le izy dia tsisy arakaraka fa raha misy kosa ny tsy mazava dia reny no mijanona ao anaty fourrière fa raha fa mazava ny tompo dia avomena ny tompony zay ny zavatra misy andro zao dia mbola mpitadiavana ny marina zany satria misy ny mitaraina misy ny manatanteraka ny asa dia zay zany no nahatonga ny mpikaroka ny fandikan-dalàna nangataka ny mandat de perquisition mba hijerena ny any amin'ny toerana rehetrarehetra zay ahina fa misy itobiny reny omby alatra reny ary tsy vitany omby alatra ihany ara fa mbola misy koa raha hoe misy manana amin'ny fitaovam-piadiana tsy misy taratasy dia mba hisian'ny filaminana sy fandriam-pahalemana zany asa andraikitra zareo zany no misava mijery an'izay zavatra zay mba hiverena ny fandriam-pahalemana eo amin'ilay toerana mba hahafahan'ny vahoaka hamokatra.